Mifanindran-dalana amin'ny asa fanarenana ny lemaka lehibe izay hoento manondraka hatrany amin'ny 10 hektara ka ampitombo ny vokatra sy ny tambokatra ny fananganana ny bankin-tsakafo AOBR faritra Anosy. Bankin-tsakafo voalohany apetraky ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana noho ny olana ara-tsakafo mianjady amponiny ao Atsimon'ny Nosy vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro. Tamin'ny alalan'ny fandaran'asa defi izay efa tsy nivita vola no nahafahana nanatanteraka ity foto-drafitra asa ity ka natolotra ny fikambanana tantsaha-pisitraka ny fahirina ny volana Oktobra 2024. Dianay ity dianareo tantsaha anareo niivo ny asa ahinay ao ministera ny fambolena sy ny fiompiana tsy mandry andro tsy mandry alina ho an'ny firenetsika ty lafy valin'ny Nosy tsy maintsy mitady hevitra zahay hanatsaratsika ny fahavitantena ara-tsakafo miainga atsika ny foto-drafitr'asa hitariana rano habe ny vokatra ny akoraka rehefa be ny vokatra ny akoraka dia mitady hevitra atsika mba ahafahana mitahiry izay ny antony fananatsika toerana tompon-tahirizana io hametrahana bankin-tsakafo aty amin'ny faritra Atsimo mba ahafahantsika mihay amin'izay ny vahoaka rehefa avy ny fotoan'ny haintany na fotoana izay isian'ny fahasarotana ka hovatsika ny fomba fijery, hovatsika ny fomba fiatrehana an'izany asa fampandrosoana zany tsy hoe mamboly avao tsika fa mitsindro ny amaray avao koa izay ny ataontsika hoe paikady nametrahana ny bankin-tsakafo hafahantsika manatompo sakafo ao ka rehefa avy ny haintany sy ny fahasarotany mba misy sakafo azontsika rambesina ao miezaka mamboly mba mitahiry hafahantsika avao koa mihay mianatsika rehefa tonga ny haintany. Bankin-tsakafo miisa 2 no natsangana entina anangorana sy hitahirizana ireo vokatra ka ny voalohany dia hitadiavana lalam-barotra sy tombom-barotra ho an'ireo mpamokatra amin'ny alalan'ny fisarihana ireo mpandrarara toe-karena hanjifa ao an-toerana. Ny faharoa kosa izay afaka mitahiry 500 sy 200 taona dia hitsinjovana maharitra ny ara-tsakafo mponina marefa ao Atsimo noho ny fiovaovan'ny toetrandro. Ao no hamatsiana ireo sakafo hozaraina amin'ireo mponina tohanana anivon'ny CRNM sy ireo mponina anaty fanjarian-tsakafo midarazoka. Zany hoe zany tsy hafalia ma zany izao isaorana nareo nametraka io fa tena faly zay satria raha zahay ro avy rano mamokatra dia ahasa sy ay to ty voka ay tsy mivezivezy zahay nafa mandraha manao vokatra. Zahay tena faly be na mikasika amin'ny raha nivita ty fa ye ty raiky magnaraka zahay tena faly azy hinana fa ity kere ay koa loampy loatsy. Tonga nitarika ny lanonana fanolorana ny tetikasa moa ny ministra fambolena sy ny fiompiana Arvidy Ramelisson no trony ny governoran'ny faritra Anosy Ramatoa Voary Rakotovelomanantsoa sy ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ary ireo olobe sy tantsaha avy ao an-toerana.